indray no androsoanay any anatin'ny tokantranonareo amin'izao sabata mahafinaritra izao dia faly miarabantsika rehetra aminaran'i Jesosy ary manona indray ny fentanany tompo amintsika tsirairay avy izay rehetra velonaina androany ka manam-pofonaina ara-baina avokoa natratranyity sabata masina ity ara-baina avokoa satria dia ny aina fahasoavana ianao matoa velona androany ny olona tsy mideran'Andriamanitra androany dia mieritreritra fa mandeha ho azy fotsiny ny fiainana tsy mahatsapa fa na dia ny fofonaina mbola hiainana io azy dia tsy izy no namorona an'io ary tsy heriny natanjana nanana an'io fa tena fahasoavan'Andriamanitra irery ihany atsika reto kosa dia manam-pofonaina ary dia mahatsiaro mihitsy hoe raha tsy Andriamanitra no niazona an'izany teo amintsika dia efa helitsika reto nefa tsy teto intsony betsaka ny zavatra mitranga amin'izao andro farany izao betsaka ny olona izay tena hoe miainao anatina fangiry firiana mahafantatrao fa any amin'ny hopitaly any amin'izao fotoan'izao misy olona efa tenenina hoe enim-bolana sisa ny andro havelomanao 3 volana sisa ny fotoana havelomanao efa tenenina fotsiny atao sisa izay mahafinaritra azy fa efa tsy aharitra intsony io olona io satria efa fantatry ny dokotera sy ny mpitsabo fa tsy ho ela intsony dia ho lasa io olona io dia tsy fantatra tahaka ny ahoana ireny fiainan'izany olona izany fa tsy kireto fiafana malala mbola tsy nisy ny teny antsika amin'izany mihitsy mbola tsy any amin'ny hopitaly akory azy tsika fa omen'Andriamanitra fahasoavana fahalalahana afaka mbola hitera azy indray androany andao hisaotra an'Andriamanitra mbola misy ny fotoana fahatsika mahatsapa an'izany hoe miaina eo ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika dia andao foana hisaotra anazy ny zavatra ratsy ry havana misy foana ny zavatra ratsy ny olana ry havana misy foana ny olana ary tahaka ny mandeha partoro mihitsy io rehefa tsy any aminareo ny olana dia aty aminay dia miodikodina eo ihany izy tsy lasa lavitra fa kosa ry havana dia izao na dia misy aza ny zavatra izay mety tsy nahafinaritra anao tamin'ny enemana iny inona fa mety tsy nahafinaritra anao zato isan-jato ny enemana izay niainanao mety ny 3 andro nahafinaritra be anao fa ny 4 andro nahakivikivy anao enina dia misy iray andro fotsiny aza tena mety nahakivikivy anao fa ny 9 andro nahafinaritra anao misy foana izany eo amin'ny fiainana raha mbola eto an-tany etontsika fa izao aza atao mahakivy anao nefa izany fa ny fahasoavan'Andriamanitra manarona antsika ry havana malala isan'andro na inona rivotra amin'ny fofo na inona fiainantsika eto dia fantaro fa tia anao Jesosy ary ianao mbola mijoro eto androany io ianao mbola afaka mivavaka io enina dia ianao mbola eo anivon'ny ankohonanao io azy dia fahasoavan'Andriamanitra izany isaorantsika an'Andriamanitra avokoa izay rehetra nataony tamin'ny enemana iny tsy nitsahatra izy nikarakara ny fiainantsika indray tsy nitsahatra izy ry havana malala zahako misy fotoana mandinika indray zava-maniry ireny dia mahita hoe tena tsy nitsahatra marina ianao Jehovah fa raha dia ny zava-maniry aza tsy nitsahatra mitombo eny amin'ny toerana misy azy eny reo miengeza ireny ry havana malala iza manome aina andre Andriamanitra nge tsika matory amin'ny alina fa ny zava-maniry amin'ny alina ame mitombo tsika matory fa ny vatantsika ame mitombo tsy rentsika akory izany no manam-porofo fa miasa foan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary mijery hatramin'ny kely indrindra amin'ny fiainantsika Jehovah da tsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao iombona amiko ianao dia iompo iompanahy amin'ny tenako ianao amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra hisaotra anao Jesosy malala fa toy ny entinay izahay reto hanompo anao izay Jehovah Andriamanitra hanompo anao amin'izao andro sabata izao manaraka ny teninao izany mba zavatra nyteneninao sy mba nirinao dia tonga eto izay androany hanome voninahitra anao Jehovah Andriamanitra hanompo anao amin'ny fiderana izahay eto androany tsy mba fahoriana izao fanompoana izao Jehovah raha manompo ny tompony ny olona babo Jehovah Andriamanitra dia tena mahatsaro mijaly fa izay kosa raha manompo ny tomponay dia mahatsiaro sambatra
satria Andriamanitra, satria Jehova ilay Andriamanitra farany tsara indrindra mihitsy ny tompona eto androany, ary tompony ampitiavana sy ampifaliana. Hiditra ao an-tranonao izay Jehova Andriamanitra amin'ity androany ity, manan-javatra indray izay androany entiny eo anoloanao, ny fonay sy ny fanahinay, ny fisaoranay sy ny fankasitrahanay, ny fideranay sy ny fiankofanay, izany Andriamanitra no entinay eo anatrehanao androany. Eny Jesosy malala, hiezaka mihitsy izay androany, tsy hisaina akory an'izay mety ratsy, izay mety tsy nahafalanay ny diavinay tamin'ny neny aman'iny. Tianay ho adinoana daholo ireny rehetrareny, fa ny tianay ho tsaroana kosa androany Jehova Andriamanitra dia izay rehetra hitanay mihitsy fa nataonao tsara teo amin'ny fiainanay, izay rehetra fa soavana ny raisinay avy taminao, aza velanao voafafa Jehova Andriamanitra. Afahana hiteranao indray androany, hiditra eo an-tranonao Jehova, hiteranay androany fa ianao tokony mamelombelonanay, ianao Andriamanitra ny fototra hivelomanay, ianao Andriamanitra no mampijoro anay toy izao. Misaotra Jesosy malala. Halleluja. Just
jesosy a ilainay tokoa ianao loharanonay isanandro ianao no mamelona anay eto an-taningazana sy tany karakaina no misy anay Jehovah-Andriamanitra raha tsisy anao zao fiainanay zao dia tahaka ny fiainan'ny olona izay tena mitaraina sy mikaikaika matahotra mandrakariva amin'izao fiainan'izao ihany fa ny fisianao eo amin'ny fiainanay dia tahaka ny loharano mipoipoika ny anatinay any manafaka ny tahotra manafaka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay Jesosy malala nahoana izay androaniny tsy teny nahoana izay androaniny tsy teranao nahoana izay androaniny tsy atsiaro indray amin'ity sabata ity fa novonjenao izay dia tonga eto Andriamanitra isanandro izay matsiaro foana soa ihany fa teo ianao isanandro izay Jehovah-Andriamanitra miposaka ny masoandro dia matsiaro foana hoe soa ihany Andriamanitra fa manana anao izay raha mba me tsara moa Jehovah ty zao tontolo zao ity raha mba me mahafinaritra moa ty zao tontolo zao ity Jehovah mety teny ihany angamizay hoe na tsy manana anao azy izay tsy manino fa ny zavatra hitanay sy iainanay isanandro reny ny sofinay isanandro dia ratsy izao fiainana izao miaratsy izao tontolo izao miapotika izao tontolo izao eny Andriamanitra ianao ny tsy miova ny ao aminao ihany ny tsara ao aminao ihany sisy izay mahita famirapiratana sy voninahitra ao aminao ihany sisy izay mahita fitsaharana Jehovah-Andriamanitra dia vao mainka amin'ny tombo ange izany fitiavanay anao izany Jesosy vao mainka te hifikitra aminao ange zay vao mainka te hanome voninahitra anao zay arakaraky ny mahamiaratsy an'ity fiainanay ity no ahitanay ny fahatsaranao hiratra foana ny masonay dia mahita fa tsara ianao Jehovah tsara ianao Andriamanitra isanandro isanandro androany izay mbola anaiky eto anaty anao anay soa ihany fa teo ianao soa ihany fa nisy ianao zao fiainanay izao mba tany anatin'ny faharatsiana koa nge izay tsiray avy reto Jesosy tany amin'ny fahaverezana koa nge ny fanahinay no sotominao tany zay dia mahatonga ety ihany koa izay androany dia hanome voninahitra anao mba hanisany olona miteranao amin'izao sabata masina izao misaotra Jesosy malala tsy voavidinay vola aman-karena izay rehetra ataonao anay tsy voavidinay vola aman-karena Jesosy ny famonjena izay nomenao anay androany fa nazonay atao dia ny mihirany sara nazonay atao dia ny miteny fotsiny hoe misaotra Jesosy a misaotra fa mifonjenao azy vai miarsa fangiry miadre natsiaro tsy misy piay vakamoto velondray aman-dreny dia hitady mangirana fa tsy zitaraina fa tojony mafy tsy manaky alofana tsy manako ana tsy manaka tafy raha nisan'ny aina ny fahoriana tahaka an'izay ianao androany efa asanatra Andriamanitra ny fiainanao ihany fa misy ianao mba navitana moitriro fakapana ty zay filany nizaka mizona da tena zany sakana fatia haimbola misy taranao tombo ikondra
Amen Jesosy. Ny olona tena tia an'Andriamanitra rehefa dia ny olona tena natsapa an'izany mihitsy hoe efa tany anaty lavaka lalina no navotany. Izany ny olombelona. Ratsy loatra mantsy ny fiainantsika eto ry havana. Misy lavaka be dia be afaka mandatsaka ny olona eto. Mahavery fa ny olona tia an'Andriamanitra efa nahatsapa izy efa tany mihitsy izy no sotoana. Efa tena latsaka tany mihitsy izy. Anaty aizy natanteraka. Afantatrao ve havana amin'izao fotoana zao? Zao sabata zao. Fa ao an-danitra ao misy fiderana ao. Dia ny mideran'Andriamanitra ao, ny anjely sy ny olo-masina rehetra mideran'Andriamanitra. Mba mitsahatra koa ny anjely rehefa tonga ny sabata nge rehefa namalala. Mandray fiderana nge Andriamanitra ry havana rehefa sabata. Rehefa tonga ny sabata, Andriamanitra mihitsy no mijery atsika. Misy fotoana Andriamanitra ry havana maniraka anjely Andriamanitra mitantana ny zanak'Israely. Fa misy fotoana Andriamanitra tena izy mihitsy no midina. Jehova mihitsy no midina. Dia niona tamin'ireo Mosesy ange ry havana. Tsy anjely niona tamin'ny Mosesy tena tendrombohitra Sinay, fa tena Jehova mivantana. Niresaka tamin'ny Mosesy. Misy fotoana ny anjely mitsahatra ao an-danitra ao. Satria tonga ny sabata. Fa Jehova kosa izy mihitsy indray no midina. Ino no ataon'i Jehova? Mandamina ny planina ny fiainantsika mandritry ny anemana izy. Halleluja. Ireo zavatra alaminy ireo, ireo indray no anarahana ny anjely amin'ny herinandro mandritry ny anemana. Dia mba miasa koa ny anjely rehefa tonga ny anemana. Fa zao ry havana malala, ireo anjely ireo mideran'Andriamanitra ireo. Tsy misy mihitsy aho hoe misaotra anao Andriamanitra fa naharovanao tamin'ny loza izay. Saika ny anjely tena ampidinana teny izay Andriamanitra. Na hoe misaotra anao Andriamanitra fa nomenao sakafo izay na nomenao fitafiana. Na hoe misaotra anao Andriamanitra fa nomenao hery ny nofinay afaka miasa. Tsy izany ry havana malala. Ny anjely tsy amin'izany so. Fa zavatra tenenin'ireo anjely ireo tsy mahita fa tsy ny voninahitra Andriamanitra fotsiny ireo. Dia miteny hoe Jehova Andriamanitra lehibe ianao. Tena lehibe ianao. Avo indrindra ianao. Anao ny fanampahana any an-danitra izay ty an-tany. Nefa ireo anjely ireo mahita tenenina foana hiderana an'Andriamanitra. Dia teny aminao androany hoe raha izany ny anjely tsika aiza ho aiza. Tsika reto ry havana. Tena tokony manana avo roa eny farafahakeliny hiderantsika an'Andriamanitra. Satria nahoana? Tsika nge tamin'ny anemana niasa ho an'ny nofontsika tsika. Ny anjely raha niasa tsisy resaka nofo mihitsy. Tao anatin'ny asan'ireo anjely ireo tsisy mihitsy hoe nofo fa ara-panahy daholo. Fa ny antsika miasa tsika mandritry ny anemana ho an'ny nofontsika. Fa mbola narovan'Andriamanitra koa ny nofontsika. Raha misy tokony hideran'Andriamanitra androany dia ianao io. Zaty. Satria betsaka loatra ny zavatra azontsika tenena. Rehefa tonga ny sabata ohatran'izao. Jehova Andriamanitra. Nandeha za narovanao ahy. Ary reny mba fantatrao hoe fa ny fiderana rehefa sabata ohatran'izao araka ny teniko anao hoe ny anjely koa an-danitra ao mideran'Andriamanitra. Dia ny anjely tsy manoratra ny fiderana hoentintsika any, tsy manoratra ny fiderana ataontsika, fa Jehova mihitsy ny tonga dia miaino. Hoy ny tena ny ohatra tahaka ny anitra kasitrana. Tonga eo ambavoro ny Jehova ny fiderana izay ataontsika. Tsy mila anjely mitatotra tsony. Fa ny fiderana izay ataonao ry havana ao anatin'ny sabata ohatran'izao tonga dia miakatra eo anatrehan'Andriamanitra ny setroka. Tonga dia tonga eo anoloan'Andriamanitra. Halleluja. Ary izany mihitsy nanomboana an'izao sabata izao amin'ny sandrata mba hahatonga an'Andriamanitra hisandratra aloha. Amen. Rehefa tonga ny fiderana ohatran'izao dia izao tena sokafo mihitsy ny fonao. Teneny hoe za Jehova te hipanjina anao nge zahay. Rehefa tonga nge Andriamanitra ny andro fitsarana ohatran'izao fantatro fa ianao mihitsy ny midina.
ianao mihitsy miondrika mijery an'andro ahy dia hiteranao ahy. Fiderana ny tiako eny ambavako, fiderana ny tiako hitanao ety amiko voalohany. Mety hitaraina ihany tsika rapitso, hiantsoantso famonjena ihany tsika rapitso, fa androany ndray fanamalany. Ataovy mihitsy eo afoan'izao rehetra izao Andriamanitra, ianao mitako. Ianao mijereto Jehova, alehibe loatra voninahitra sy ny fahamarinana. Avo loatra ianao, tsara loatra ianao. Amen. Eu afuvão só realizar. Ianao no hitako, ianao no hitako. Tsy ahitanao sy ny voninahitra ao izay. Bakeo ianao hisarika eto amin'izao fotoana izao Jesosy. Eu afuvão só realizar. Ianao no hitako, Não me taco, ianao no hitako. não me taco. Me cheira a minha nada, Sy ny fagagana, se eu falar minha nada, efa malaza peo idera eu falo nada perdido. E não me taco, ianao ihany no tiako hita. e não me taco. Tsy anjely ny hitanao androany, ka ny voninahitran'Andriamanitra nisy e. Halleluja, anatin'ny fiderana ataonao io, hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Amen. Eu afuvão só realizar. E não me taco, e não me taco. Sera minha nara no. Toda vez que eu afumo só realizar. Eu afuvão só realizar. E não me taco, e não me taco. Eu afuvão só realizar. Eu afuvão só realizar. E não me taco, e não me taco. Será uma milenara.
hitako no hitako eo afovosa rehetra izao no hitako no hitako Singarera shabarana Ligarera mo shabarana Jehovandriamanitro mba hiteny koa zay androany tahaka ny Mosesy hoe mba hampahitao ny voninahitra ao zay amin'ity sabata masina ity mba hahitanao koa zay Jehovandriamanitra satria ataonay amin'ny anaranao zao fotoana rehetra zao ao amin'ny anaranao no misy hery ao amin'ny anaranao no misy ny fahagagana ao amin'ny anaranao no misy ny voninahitra ao Andriamanitra androany zay raha tonga eto Jesosy io hidiranao zay satria fantatra efa lehibe loatra ianao ary anatin'izany fahalebiazanao zany dia inonay fa nahity zay reto na dia sombiny tamin'izany ihany aza mahafahany mbola niaina ka tonga eto androany dia miandrana indray zay Jehovandriamanitra ao anatin'ity sabata ity hitoetra indray zay androany hitsahatra ny fanahinay hitsahatra Jesosy eto an-tongotra dia hitanao zay hibanjina anao zay anatin'izao sabata zao Jehovandriamanitra ny fonay sy ny aminay rehetra mihitsy androany tianay ho voatefy tahaka ny altaramasinao Jehova rehefa nandeha ry Abrahama dia tena nanefy altara nanamboatra altara tamin'izay toerana rehetra nalehany mba hanamariana fa nandalo teo indray izy mba hanamariana fa eo amin'ny fanatriana eny Andriamanitra tsy hazona fantsika loentinay eto androany hanamboaranay altara ho anao Jehova fa ny fonay no entinay eto androany mba hanorenanao an'izany fiandriananao zany mba hampidinanao afo ny fankasitrahanao amin'ny fiderana izay nataonay inonay Andriamanitra fa mba tonga eo anatrehanao zany fiderana kely dia kely zany olona vitsy dia vitsy fa nefa kosa Jehova manao an'izany amin'ny fonay manitra nisoranay ny anaranao masina dia renay mandrakizay ny anaranao Jehovandriamanitra fa tsara ianao androany ampianahitra zay hanorona ny fiandriananao eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'ny fiderana amin'ny alalan'ny fankasitrahana misaotra Jehovandriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara ianao Halleluja Amen Johnny
vavaka fiamenana fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny akiradio
isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 5 sasany alina ora Eropa. Mivavaka fiambenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiambenana, mivavaka fiambenana. Sambatra izay mbola mihaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambaravarako. Ny alohan'ny fiambenana amin'ny alina no masoko mba isainsainako ny teninao. Mivavaka fiambenana, mivavaka fiambenana. Alléluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mpamalana ny ionona amintsika amin'izao fotoana izao a. Faly mihitsy tena ko miarabanao eto androany ary dia miarabanao sady tonga somatsara miaraka aminay eto amin'ity fandarana ity no tratran'izao sabata masina fafinaretana izao. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino fa ifampahiretondrayntsika amin'ity androany ity. Alléluia. Mialoha zany rehetra aloha misaotra ny mampino aloha tsika eto anatin'izay fotoana mamy fotoana misy andratana nandratana an'Andriamanitra izay dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Manana araka izany ihany koa dia hivavakatsika aloha ametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra dia aorian'izay hiditra amin'ny tsodrano sy fifampiarabana ihany koa. Alléluia. Doary ampandrotsika aloha rahalahantsika Thierry. Alléluia. Rahalahantsika Thierry Berthelot izay tondratsika ao anatin'ny vavaka fanomboana dia aorian'izay dia hanonona ny tsodrano. Thierry Berthelot no fitenenana. Bonjour pasteur. Bonjour les frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre présence. Merci à Pasteur pour la parole. Seigneur Dieu, éternel tout-puissant, je viens vers toi avec un cœur rempli de gratitude. Merci pour cette semaine que tu nous as accordée pour la santé, la respiration, le sommeil. Pour chaque instant où ta main nous a protégés et guidés. Merci pour ta présence fidèle dans les moments visibles comme dans ceux qu'on ne comprenait pas. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, nos manquements et purifie nos âmes de tout égoïsme. Accorde-nous la force de nous détourner du mal et de marcher dans ta lumière. Merci pour ta miséricorde infinie et ton amour inconditionnel. Merci Seigneur pour la prière de ce soir, le sermon de pasteur. Bénis-le abondamment, ainsi que Sœur Mopioun, qui répandent fidèlement ta parole. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir également tous les frères et sœurs présents ici ce soir et d'écouter leurs témoignages. Merci pour cette communion fraternelle, pour leurs prières et leur foi qui nous fortifie. Protège-nous et aide-nous à avoir une parfaite connexion Internet pour la veillée ce soir. Merci également pour le groupe 6 Kérubim de cette semaine et pour les traductions en français qui me permettent de mieux comprendre et recevoir ton message. Merci Seigneur vivant pour cette prière, pour les sabbats qui nous fortifient. À toi soit la gloire et l'honneur aujourd'hui et pour toujours. Merci
Dieu, Jéhovah de Saba, source de toute vie et de toute grâce. À toi la louange, la majesté et la souveraineté pour des siècles. Alléluia. Amen. Alléluia. Makasitraka indrindrandra ty liberté loatsika tanaty zay vavaka mampy zay a. Dia Andriamanitra manakipasavana mi amaly fitia anao a amaly fitia azy a dia tahin'ny tompo a isika rehetrarehetra. Alléluia. Dia raisarany tsodrano. Raisy tsodrano amin'ny tiandroany teo amin'ny bokin'ny Deutéronomia toko fafolo ka ny andininy fahavalo sy fahasivy a no tsodrantsika amin'ny tiandroany ity. Alléluia. Deutéronomia toko Deutéronomia toko fafolo andininy fahavalo sy ny fahasivy a no tsodrantsika amin'ny tiandroany ity. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe kotandreo amin'ny lalàna rehetra izay andediko anareo anio a mba ahery anareo dia hiditra lovany tany izay alehanareo lovany ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany izay niainan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranana dia tany tondra-dronono sy tantely. Alléluia. Amen. Ny fidirana amin'ny tany tondra-dronono sy tantely kay zany a dia conditionnenin'inona dia fitandremana ny lalàna izay andidian'Andriamanitra antsika anio. Alléluia. Ka dia anao ny safidy tianao ve ny tany tondra-dronono sy tantely sao izy anao io mbola oka aloha fa raha ho anay manokana dia te hiditra an'izay ary tendreto a mbola tonga eto indray androany ary mirabanao a za tonga amin'ity fotoana mamy ity dia ny sabatan'i Jehovah izany. Ny torotentsika androany dia resaka momba an'izany tsika androany a zavatra mahafinaritra be mety to resahantsika androany. Alléluia. Dia milohan'izany aloha raiso ny tsodrano a Marina Tiana Canada, Lazanjo Sylvie Koweïty, Bersava Koweïty, tonga soa Erika Rak France, Jesosy Palesy Madagascar, dia tahin'ny tompo ihany koa Iazasika Patitsy France, Someva France, Marina Tiana Thierry Berthelot, bonsoir, bon sabbat, Miriana Andriamalala Allemagne, Emily Rodriguez Arabie Saoudite, tonga soa daholo sika rehetra izany tsodrano zany a mba tena hipakany anatinao any mitsodrano azy ny raisinao teo ho tahin'i Jehovah le ianao. Alléluia. Sy ny apôstôly Madagasikara arabaiko izany ambony any Milosobeanjana Arabie Saoudite, Marie Hortensine Koweïty, Aimé Manambotso France, Bersava Koweïty, Jessica Patitsy France, Angelina Rodriguez Arabie Saoudite, Natalia Marisalina Madagascar, Artisanat de Madagascar France, Janine Tade Junior France, Asiny Apôstôly Madagascar. Tahin'i Jesosy daholo a isika rehetrarehetra Artisanat de Madagascar France. Toy Jesosy fandrakizay Allemagne, Noro Malalaseny Madagascar, Alléluia. Mahafinaritra mahita anareo Madagascar mbola eto hatramin'izao a. Jehovah maly fitia anareo. Alléluia. Tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra raisiko be marina amiko zany ozy izy a Erika Rak. Alléluia. Tahin'i Jesosy tsika rehetrarehetra inona ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao androany, inona mba azonao hijorona vavolombelona amin'ity androany ity. Alléluia. Ny zavatra anankiroa fahasoavana be daholo. Ny dira-pahasoavana ny tokantranonay androany. Alléluia. Ny dira-pahasoavana ny vavahadinay androany ho an'Andriamanitra ny voninahitra tsara ny tompo. Fa no manarakaraka an'izany dia androany ravana ny ampiasana araka ny teko taminareo moa lasa vakansa daholo ny olona zao. Dia ataoko hoe valopolo isan-jato ny mpiasa aminay zany a na tena marina tokony midy tanteraka ny fiasanay rehefa ohatrova tamin'ity izy a dia novoaina ihany. Dia olona voisa amin'ny latsa-tanana izay miaso ary indrindraindrindra ny amony congé dia efa lasa loha be araka ny tantarako anareo satria nandehanako tany Madagasikara ny congéko dia zany lasa loha indrindra atao aminay. Dia anjarako izay zany zao miasa ny olona iray mandeha vakansa dia indrindraindrindra ny mpiara-miasa amiko amin'le mafana be moa ny andro dia miditra maraina be mihitsy zareo amin'ny enina amin'ny fito dia efa tonga ampiasany dia mody aloha be amin'ny roa ohatr'izany. Fa ny ataoko lera normal ihany zany miditra amin'ny valo ara-dalàna ihany a dia mirava amin'ny efatra izay mba horerako ampiasana ankoatran'ny paozy isakafoanana. Dia rehefa le mirava amin'ny efatra efa zaharery sisa mihitsy ny ao ampiasana anay satria ny olona efa mody aloha daholo za tsy te fo maraina. Dia zao ny zavatra nafinaritra
Efa reo marikeny fa ina misefoko foana zany ahako izy mbola ariva be amin'ny enina ko izy vao miravo. De misy fotoana mifaneny zay ao anaty ao anaty fiasana de hita re za reriny eo. De androany le avana malala de nanomana ny cadeau za. Halleluia. Nanomana ny cadeau be ray arona be mihitsy ahako le avana malala. Tsisy antony hoe maninona tsy hoe anniversaire tsy hoe inona. Fa inona fotsiny mahita anazy izy le za rery zany nosiny hoe miasa ao. Nefa nge revana normal raha za rery miasa ao tena mena-karama nge za miasa ao. Mena-karama ary lera normal ne sako. Fa ohatriny hoe mampalahelo anazy zany ohatriny hoe mampalahelo. Nefa tena mampimea ny olona rehetra niasa talohako sy niasa tam'izahako tsy niasa ohatriny tsy mampalahelo tokony reko zany tokony mena-cadeau. Fa mahita anazy reo de ohatriny hoe za zany le olona miasa mafy ohatriny hoe tena mampalahelo kely. Perina fa an'izy androany. Arona lava be ohatry zany ny avon'le arona na vesitra feno zavatra tao anatiny cadeau daholo. Ny mpiara-miasa sasany tsisy nahazo azy zany. Zany hoe tsy nahita hoe reny nisy olona nody tamin'roa de satria niasa rery niasa maraina niditra maraina de mena arona feno cadeau tsy nisy zany. Fa za rehefa namalala tena ijoroako vavolombelona aminao fa tena miatra amin'ny aiko sy amin'ny nofoko sy amin'ny taolako zany fahita-pity amin'Andriamanitra zany. Fahita-pity amin'ny olona avy amin'Andriamanitra. Tonga ho aty ty. Fa inona ho aty? Ty ho sisinao hoe cadeau misy zavatra be dehibe ao fa jereo rehefa rehetra. Mbola tsisy fotoana jerena an'izy moa fa mbola maika anao fandaharana. Halleluia. Tantaraiko anareo rehefa manaraka inona fa tena hoe mavesatra zany fitahian'Andriamanitra zany. De ndraisiko ampifaliana de nisaotra an'Andriamanitra ny andandra ny lanitra hoe misaotra Jehovah sady efa mena-karama. Halleluia. Miasa mena-karama. De tena ohatriny hoe mbola mampalahelo koa zany ianao miasa. De mbola mena-cadeau ihany koa miasa tambatambazana. Ny tena marina Jehovah ny ao ambadika zany fanamasina ny ao ambadika zany. Halleluia. Isaorako azy zany ary ho azy aleny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Anao hira anankiray ary tsika de hiresaka zavatra mahafinaritra be mihitsy isika ao aorianan'ity aorianan'ity témoignage ty. Halleluia. Aorianan'ity hira ty de hitra témoignage tsika. Soratiny témoignagenao. Halleluia. Aza velatsy anakoako ny fanomezam-boninahitra ao an'Andriamanitra. Raha misy aminareo sy naterem-panahy te hiantso te hanao appel hiditra hizara témoignage de misokatra koa ny messenger fa afaka miantso nareo. Fa raha tsy zany de soraty fa akasitran'Andriamanitra zany. Mino finaritra dolary dia ho iparitaka amintsika menakavana zany raha lampaviliana. Ianao nge tahiny tompo mizokilina itoro vavolombelonao isan'andro fahita-pity io. Nge mahita fity koa tsika rehetra eo mahita fity any amin'izay rehetra rehetra. Za rery nge ohatry zany mety mbola tsapanao sy jerenao fotsiny izy fa tady idio fa nanareo ampiasanao mahita fity amin'ny patron, nanareo any ampiasana any mahita fity amin'ny chef nareo, mahita fity eny amin'ny birao isan-karazany eny. Tahiny tompony itsika rehetra. Mino finaritra daholo.
sabatany marika ho izy lay hirany enotsika teo sabatany marika marika amin'inona ary maky ten'andriamanitra tsika rehefa maky témoignage tsika teo amin'ny lalatotsy nanomboka voalohany témoignage androany ny tontolo andro izy dia nafinaritra betsaka ny zavatra nafaly sady vita daholo ny zavatra natao raiky Jesosy ny aro sinomba ary nameny sakafo zaza ho any menakavy kely alleluia amen makasitraka lalatojo raha nazana zo Sylvina akasitraka ny lalatery raha nabavy ndoromalaseny moa midobodoboka mihitsy ny fony alleluia Jesosy mpandresy hoy izy raha nabavy miaritra dia raiky Jesosy nameny any menakavy kely sakafo zaza dia isaorako misaotra Jesosy fa mbola nomenao fahavelomana izay mianaka tsy nahare loza dia mbola afaka miakatra izao sabata masina izao voninahitra dia manao rery ihany alleluia amen misaotra ny zanabavy mihaja isika alleluia hoy izy mari naty ana zoky mari naty ana isaorana Andriamanitra nitantana azy tontolo androko androany nilamina sy natsapa hafaliana za androany tsara Jesosy alleluia dia eo koa izy mandika ny témoignageko moa ho azy miteny frantsay alleluia misaotra azy hatrany hoy raha nabaverika hoe alleluia dia raiky Jesosy fa mbola nitahina sontatany tontolo andronay androany sady misaotra azy fa narovany tamin'ny ratsy rehetra sisy salama lalandava sy meniery hiatriana izao sabata izao indray alleluia amen hoanao izy raha nabavisan'inona misaotra Andriamanitra mbola meny andro tsara fahasalamana ery ary sakafo ary mbola afaka mihaino ny entin'ny tenin'ny entin'ny mpanomponao am'izao arivo zao alleluia amen makasitraka andranabavisan'inona aminao izy raha nabavy razana zo Sylvie hoe nabavy Sylvie hoe tsara be lira mankasitraka dia mankasitraka anao koa nakasitraka hoy izy raha nabavy Noélie Fontoe na iny Jesosy sika rena témoignage kely androany vao iraka hiasa ao amin'ny service misy olona efa ody mandry roa andro misesy hiaraka hiasa amin'olona tsy dia mbola zatra amin'ny situation fin de vie io nivavaka mba tsy ho tonga eo amiko ilay fahafatesan'ilay reo olo reo satria somary ho sahirana voninahitro n'Andriamanitra fa olona efa zatra no nasolo an'ilay chef tampoka satria tsy tonga ny olona tokony hiara hiasa amiko ary tsy nody mandry ihany koa ilay olona fa atao ohatry ny natanjaka tampoka indray misaotra Jesosy fa tsy takatry ny saina ny fiasanao amen na tsara be zany témoignage zany alleluia dia mbola matanjaka be mihitsy olo zany resao Jesosy vetivety satria maninona rehefa marary be mihitsy ny olona dia aveo misy aniny matanjaka be iny izy asa salama be tampoka mitsiko be tampoka efa andeha izy manao an'iny fa tsy hoe maniry lozan'ilay olona efa andeha izy manao an'iny rehefa andeha izy manao an'iny le izy miverina matanjaka iny eo tokony tonga daholo fianakaviana eo tokony raha misy zahatra tsara tokony hoeniny tokony tenenina azy dia eo tadidinareo dia teniko zay raha misy an'ilay olona marary be efa tenendrasana fotsiny tampotampoka misy ray andro zay izy na roa andro tsara be mihitsy fahasalamana to dia mamiratra be tonga dia miresaka be tonga dia falifaly be teneniteny mamy izy dia resao Jesosy izy alleluia ampy be bao raha azo atao fa efa andeha izy manao an'iny alleluia hoy raha nabavy lina hoe tsara be kosa zany nandaminan'Andriamanitra amin'ny programme ranabavy Noélie Fonto zany tsy teo aminazy nitapitra ny an'ilay olona ary mbola tsy maty isaoran'Andriamanitra ny amin'ny tombonandro ary ty zanydre Madagasikara alleluia misaotra n'Andriamanitra lehibe izy izy tamin'ireo karazana fahasoavana natolony ampitiavana any menakavy kely nandritra ny enemany fiarovana eny amin'ny lalana izay rehetra amin'ny toromasony alina amin'ireo karazana sakafo hohanina amin'ny fahasalamana ny farina tamin'ny fifaliana ny enemana alleluia dia raina Jesosy fa mbola afaka manarika izao sabata masina izao voninahitra ho azy rery ihany amen alleluia tsara ny tompo misaotra betsaka nabavy natsika alleluia misaotra ny fijona vavolombelona hoy raha nabavitsika zokeme manambotso alleluia tahiny Jesosy ny tompontsika rehetra androany dia mitso vavolombelona ny nanavitan'Andriamanitra omaly ry zany akloa fa zany akloa no miasa dia raha valoza nanana eritreritra ny ody Amboise 70 km lalana ataoko vao tonga Amboise ny antso an'ny zaka tsy andro fa zano anao azy no ny tena andalina za dia ohatra misy feo mampiverina nefa navita 30 km za
miverimberina foana le feo mampiverina de niverina zany no tonga teo akoloa no tonga teo akoloa za 20 minutes après ny anjera le meuble ouais ny anjera roro apitsy vakiko le izy a izy rana teo feo efa vita 30 km izy verimberina foana le feo nampiverina de verina zany no tonga akoloa za 20 minutes après ny anjera le meuble avy teo amin'ny cuisine any Amboise de nanjera teo amin'ny seza fipetrahako taitra be zaka ny antso a sofany verina anao sofany verina anao mamao izy fa de teo amin'ny toerana saika nanovanao zavatra no ny anjera amin'ny meuble de raina sisorina ny tompo fanarovany tamin'ny loza saika nahazo ahy aho de raina ny tompo amen tena mahafinaritra be zany a narovan'Andriamanitra misaotra azy fa tena zay le fanamasina alleluia nasena ny verina misy feo miteny hoe verena raha tsy ny verina zany de naratra na sanatry fanao tsy avelan'Andriamanitra tratran'izany faharovany ianao halleluia tsara be misaotra indrindra zoky manambotsoa anao izy raha-mbavisoa de neny Jesosy manana tompo sabata fa vita somatsara ny tontolo andro vita somatsara ny nema niditra sabata masina nahazo fahasalamana trany tsy nahay vaovao rasy mbola verenana somatsara sika menakavy tongeto misaotra Jesosy ray amalala tompony sabata Jehova ray amalala tompony sabata halleluia amen pakasitraka andrana-mbavisoa neva anao izy raha-Baberta misaotra n'Andriamanitra natratra sabata fitsarana mahafinaritra ny tontolo andro salama tsara ny menakavy halleluia amen tsara ny tompo misaotra raha-Baberta ao izy zokin'olo malasia de ndraiky Jesosy amin'ny tantanany tontolo andronay anio matotoza sy ny lamma ny natao rehetra ary mbola afaka manaraka fotomba afaka fiambenana izao ndray ihanyko halleluia tsara Jesosy amen makasitraka zokin'olo malasia anao izy zokin'Angonirina Rodriguez halleluia de Jesosy malala ny aro sy ny tantana andritrany maniny ary misaotra azy lehibe ny amin'ny famindrapony ka mbola verinay natratra zao sabata masina vitsaran'izao ho azy reny voninahitra halleluia amen misaotra anareo amin'ny témoigne azy amin'ny fitrana vavolombelona Andriamanitra manaka-pahasoana ny amaritinareo mbola anao mihoatra lavitra noho zay nataony tamin'ity androany ty ndray izy amin'ny andro rerapitsa hitsinareo vavolombelona ndray izy amin'ny latsinainy halleluia tsara ny tompo a misaotra antsika rehetra hitravatra ny ten'Andriamanitra sika matetika be hitanareo ka moanareo izay mbola tsy zatraky eto aminay eto mbola tsy de zatra manaraka fandale de hitanareo verimberina be eto ny teny manao hoe lay teny manao hoe rapela tratra sabata masina falibe tratra ny sabata ohatr'izao de ohatranareo inona ary zany inona ary mahatonga androlo reo misaotra n'Andriamanitra inona ary mahatonga an'izany mba zava-dehibe amin'olo reo de iresaka momba an'izany tsika androany raha sitraka ao de resaka momba an'izany tsika androany ole iranontsika te ny sabata ny famantarana inona moa osika je ten'Andriamanitra avy hatrany Exodosy azavady Ezekiel toko faharoapolo matetika moa zany efa resahantsika foana le zavatra eto fa masoatsika koa ny teny averina halleluia Ezekiel toko faharoapolo andininy faharoambefolo Ezekiel toko faharoapolo andovaka itsika ny andininy fahafolo sy kahatramin'ny faharoambefolo Ezekiel toko faharoapolo andininy fahafolo hatramin'ny faharoambenifolo anaran'i Jesosy manao hoe ko de netiko nivoaka ny tany Egypta avy tany amin'ny tany Egypta izy ka netiko any anefitra de nomeko azy ny didiko ary nampahafantarako azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany andininy faharoambefolo ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy aminy mba ho fantany fa iza Jehova no manamasina azy nentin'Andriamanitra mivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ny zanak'Israely ry havana de nentin'ny tany an-tany efitra rehefa nentin'ny tany an-tany efitra de nomeny zavatra anankiroa misaraka tsara ny voalohany nomeny didy nampahafantariny ny fitsipika anankiray ihany zany didy fitsipika lalàna anankiray ihany zavatra anaty kitapo anankiray ihany zany mba hampaninona ozy izy mampaninona nanomezan'Andriamanitra atsika ny didiny sy ny fitsipika sy ny lalàna mba havelona ny olona zay manaraka izany alleluia mety hidengaminao zay konge samy velona taony atsika na tsy nanaraka an'izany ane de resaka aminao fahavelomana karazany roa samy hafa mitsy andro velona daholo sika ekeny zany fa ny olona zay mitandrina ny didin'Andriamanitra de manana fahavelomana tsy hoe miaina ihany
fa manana fiainana. Alleloia. Manana fiainana. Ananana fiainana rehefa namalala ny fitandremana ny didin'Andriamanitra ny fitsipika sy fanarahana ny didin'Andriamanitra sy fanarahana ny fitsipika. Fa zao misy zavatra anankiray koa andiny farambivola ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy aminy mba ho fantany fa za Jehova ny manamasina azy. Ny fahafantarantsika ny sabata de didy marina zany. Exodosy toko faharoapolo. Exodosy any toko faharoapolo andininy valo. Didy sa tsy didy ny sabata. Exodosy 28. Mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Didy nge zany. Fa nefa re tari am'le Ezekiela teo nosarahan'Andriamanitra tamin'ny didy. Satria izy Andriamanitra de nomeko azy ny didy ko nampahafantarako azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka azy. Ino aloha zany mahavelona ny olona izay manaraka azy. Didy fitsipika lalàna sy ny sisa kitapo anankiray. Fa mahavarina notsoahan'Andriamanitra tao anatin'le kitapo le didy faefatra. Notsoahan'Andriamanitra vao anatin'le kitapo ny sabata sy ny teneny mitoka ary nomeko azy koa. Tanao ohatry zavatra sarahana mihitsy zany. Nomeko azy ny vary. Fa nomeko azy koa ny laoka. Alleluia. Ohatr'izay le zavatra teneny eto. Nomeko azy ny didiko ampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka zany. Fa nomeko azy koa ny sabatako. Le sabata indray na de didy azy any amin'ny didy faefatra. De tsy tian'Andriamanitra ao anaty kitapo misy ny didy sy ny fitsipika ary avana malala ny sabata. Tsy nataon'Andriamanitra ao fa nomeno mitokana. Satria le na de didy aza le izy le fitandremana didy sy zia mahavelona ny olona manaraka azy. Fa le sabata indray mahafaty fa sa mahavelona. Ny sabata indray de tsy nataon'Andriamanitra tao amin'ny Ezekiela hoe didy sy fitsipika sy lalàna sy tena zavatra manina be. Fa nataon'Andriamanitra hoe ho famantarana. Halleluia. Ho famantarana. Ho famantarana ho amiko sy aminy. Mba ho fantany fa za Jehova efa nanamasina azy. Ny sabata indray zany de famantarana amin'Andriamanitra sy amin'izay manaraka azy. Halleluia. Misy fotoana matetika rehefa le amin'ny resaka ohatra antoko politika reny raha tsika ny Madagasikara zao de misy samy manana ny couleur-ny le candidat. Neny naizanaiza mety misy an'izany foana. Malaza be tao amintsika zao ny couleur orange. De malaza be tao amintsika koa ny couleur mena. De malaza tao koa ny couleur manga. De rehefa misy ny hetsika zay atao de manao orange daholo izay momba le anankiray. De vao miala avy fotsiny teo de fantatry ny olona ny firehana anananao hoe l'orange nareo sa tsy marina zany. L'orange nareo de ao am'le menamena indray manao an'izay koa izy de efa nareo menamena de mangamanga koa moa ary nareo ke mangamanga rehefa tamin'ny taloha nareo orange ohatry zany le izy. To zany de famantarana ny sabata le avana malala de mba ohatry zany ihany koa. Halleluia. Famantarana amiko sy aminy ozy Jehovah'Andriamanitra. Tsara fantaritsika fa inona moa dikan'ny sabata? Ny dikan'ny sabata de zao fitsarana. Dia fitsarana moa zany ny tena hoe tena dikan'ny sabata. Fitsarana mitsahatra, mijanona, makaina, miato. Zany sabata avokoa. Ny tsara fantaritsika fa ny sabata de tsy tamin'ny Mosesy velona no tenen'Andriamanitra. Fa ny sabata rehefa namalala de tany amin'ny famoronana de efa nisy. Halleluia. Genesis toko faharoa. Genesis toko faharoa. Halleluia. Andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesis, halleluia, toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Vakitsika amin'ny aran'i Jesosy mandray. De vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra eo aminy. Ary tamin'ny andro fahafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony
ary de nitsara tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny fironony tamin'ny nanaovany azy. Aleluia. Ny sabata zany tsy tamin'ny andro Mosesy vao nisy ny sabata. Fa ny sabata de mbola tsy teo tsika, mbola tsy teo i Adama, mbola tsy teo i Eva. De zany efa vita daholo ny zavatra efa teo mantsy azafady diso efa teo Adama, efa teo Eva. Fa tamin'izany ny andro fafito vao vita ny olombelona de nitsahatra Jehovah Andriamanitra. Vita ny faratampony tamin'ny asa tanany. Ny mpanjaka ny zavaboary vita hatramin'ny faratampony tsika olombelona zany de nitsahatra izy. Aleluia. Vita ny famoronana taorianantsika sy namorona ntsony Andriamanitra. Fa vita ny famoronana tamin'ny andro fafito de nitsahatra Jehovah Andriamanitra. Ravana malala. Reraka ve Jehovah satria ozy ny tena Andriamanitra hoe de nitsahatra tamin'ny asa nataony izy. Nitsahatra tamin'ny asany Jehovah Andriamanitra. Fanontaniana apetrako aminao, nitsahatra ve Jehovah satria reraka? Mila mitsahatra ve Jehovah satria reraka izy zay? Fiaina amin'ny andro fahenina nefa tena tia toro be mihitsy izy manao fandarana andro fahenina de efa miesona izy indraindray. Zay tena mila matory zao fiainako zao, mila makainy zao fiainako zao. Tsy ravana malala. Tsy reraka akory Andriamanitra ka hitsahatra. Fa ny tsaran'Andriamanitra de mba handinika izy. Handinika ny zava-bitany izy. Aleluia. Nanahoana ny fahitany an'ireo zava-bitany ireo nandritra ny anemana. Zao ny zavatra tenen'Andriamanitra rehefa tonga ny sabata, jereny daholo eto zao teneny, ay tsara kosa tena tsara. Hitako fa tsara zany. Aleluia. Ny sabata zany Jehovah Andriamanitra naninona fotsiny? Nandinika sy nijery ireo asan'ny tanana izy. Aleluia. Tsara fantatrao ry afaka manalako. Aleluia. Fa Jehovah tsy reraka raha nitsahatra. Fa natokana mihitsy ny andro fafito, namasininy mihitsy ny andro fafito, na dizy Jehovah za de nitsahatra mba hijery ny asan'ny tanana. Za te teny aminao, tsy noho ny amin'ny lalàna fa andaotsika hitsahatra amin'ity androany ity mba hijery koa tsika zay famoronana. Ianao nge nanovana Andriamanitra famoronana nandritra ny anemana. Za zao miteny taminao androany zao nanovana Andriamanitra famoronana. Ampahany zay famoronana teneniko anao zay, le cadeau, le fahasoavana niditra tato tokantrano, ampahany reny. Fa nanomboka tamin'ny lahady ka hatramin'ny androany, tamin'ny herinandro lasa efa mivalina indray iny lo. Fa nanao zava-baovao tamiko indray Jehovah, nanao zava-baovao tamin'ny ankonako Jehovah nandritra ny anemana. Za hitsahatra rapitso. Itsika hitsahatra amin'ity androany ity. Ary ao anaty commencement tsika ho tsarovantsika manokana. Raha misy afaka mampatsiahy indray rapitso, hijery manokana fotsiny indray tsika. Ohatrany Jehovah nijery, aleluia, ny asan'ny tanany, nandinika ny zava-bitany, de nitsahatra izy, mipetraka mihitsy izy nandinika. Way, tsara kosa le olona natao. Rapitso isika, aleluia, anaty commencement, isy fotoana malalaka rapitso, anaty commencement, andiniatsika fotsiny ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika tamin'ny anemany. Aleluia. Zava-dehibe ngeravana ny fijerenana an'izany. Zava-dehibe ngeravana malala ny fibanjinana an'izany, ny fahatsiarovana an'izany. Aza misy atonoana ny fitahiany rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra. Raha petra zany tsika tsy hoe hitandrina didy fahefatra fotsiny, fa hitsahatra mihitsy tsika. Akahandro anankiray mihitsy tsika, andiniatsika fotsiny nataon'i Jehovah tamin'ny fiainantsika. Raha pitso anao hitenetena de tamin'ny latsinay kosa Jehovah, hitako fa tsara zany Jehovah rehefa. Ianao nge hoa isan-kerinandro misy famoronana. Ny famoronana eo amin'ny fiainantsika asian'Andriamanitra isan'andro isan'alina. Aleluia. Jereo fotsiny e. Famoronana nge ny sakafo nohaninao reny e. Noforonona ho anao nge reny e. Noforonona ho anao nge reo fahasoavana rehetra ny ainanao e. Reo fidisona vavolombelona tenenao andrisany ty anemana ty. Famoronana nge reny e. Aleluia. Amen. De mila manamasina mihitsy repos total zany tsika. Tena hoe tena tsy repos lia,
fa repos total tena mitsahatra tsika tsy nomena eninandro tsika esana halleloia nanomboka tamin'ny lady hatramin'ny androany nomena eninandro tsika esana zay tsy azonao hatramin'ny androany ndao aloha iteran'andriamanitra ndao aloha atokana man'andriamanitra ny rapitso ege problème ny olona ravana malaly tsy mety mionona mihitsy am'izay efa azo nandritra ny enemany zany tenanao fa sahaza ho anao reny nomenanao nandritra ny enemany iny zay tsy azonao hatramin'ny androany iny oneran'andriamanitra amin'ny herinandro iny alleloia ary vao mipaka fotsy ny lady dia manokatra zavatra vaovao eo amin'ny fiainanao ndray Jehovah-Andriamanitra fa mahaiza aloha anao mitsahatra alleloia tsika rehefa sabata tsy miasa tsika rehefa sabata tsy mampiasa tsika rehefa sabata tsy mivarotra tsika rehefa sabata tsy mividy inony zany adidy ve zany didy tsy hoe didy zany fa zany natao manamasina ilay andro ary natokana maniza ilay andro natokana manontolo ho an'ny Jehovah-Andriamanitra zay rehetra ho atao eo halleloia dia atao ho an'Andriamanitra atao ho voninahitra Andriamanitra halleloia amen na ravana malala mba hanandrana an'izany ve anao zay androany te antso anao manao hoe mety mbola tsy nitandrina sabata ianao hatramin'izay nenanao zay koa tsy nitandrina zany hatramin'izay nenanay fa raha zany tenenanao sy anontanianao dia zao mivalitengoko aminao mandra-pialako eto tany dia tandrina sabata tozany hoe fa maninona dia teteny aminao hoe misy olona ve te hiala amin'ny zavatra mahafinaritra sy mahasoa ny fiainany tena nahasoa ny fiainako ravana malala ny fitandremako sabata hatramin'ny hitandremako sabata ry havana tena tsapako tena nisy fiovana ny fiainako niara-panahy aloha ny voalohany indrindra satria araka ny teniko taminao hoe famantarana io zany ohatrany hoe misy zavatra mihitsy tena Andriamanitra sy ny tena aza mivavaka sabata mivavaka dia lady sy ny latsinainy aza mivavaka foana tsika isan'andro averiko foana zany tsika tsy voandroany tsika niresaka sabata zany fa miresaka tsika androany satria misy olona ihany koa vavao mety mbola tsy mahalala an'izany ary zany zavatra zany tsy dia misy miresaka fizotsony zao ianao zao mahita olona mbola mampianatra tanteraka an'izany mihitsy miresaka momba an'izany sabata zany mitarika an'ireo ndao mety androna sabata ohatrany tsy dia misy tsony zany tsy haiko aloha mety misy ihany angamba zany mety tsy mahena fa raha hito amin'izao fandarantsika zao dia ampianarina foana zany dia verimberi itsaky ny enim-bolana angamba mampianatra indray mandeha an'izany kely nge zany ravana malala raha ny tena marina nge ravana ampianarina isan-kerinandro zany mba hahatonga ny olona tena hitsahatra tsy ala mifanarahana sy ny fitandremana n'izany sabata izany satria Jehovah-Andriamanitra te hifankalala aminao Jehovah-Andriamanitra te hametraka famantarana amiko sy aminao zao ny zavatra teneniko anao atao fanandramana raha mbola tsy nitandrina andro sabata ianao hatramin'izay nenanao ny anaran'ity fandarantsika ity dia zao andramo ka izaho zay fotsiny dia miteny anao androany hoe mba andramo zany hoe manomboka amin'izao androany zao hitsahatra ianao raha mpivarotra ianao androany raha mpivarotra epicerie ianao hidinga eny tsenanao raha pitra dia andraika tsika hivavaka aza hoe hidina fotsiny dia matory fa hidio dia atao hidirana an'Andriamanitra io andro anakireo fanandramana ny expérience fotsiny zany ataovy andramo ka izaho misy nahay zany hivavaka meko le aina zoom ianao raha pisy dia ao anaty zoom tsika miara mitandrina sabata miara manao commencement dia ho hitanao eo dia jereva amin'izay ny herinandronao hoe matiantoka ve ianao le tsy niasany tamin'ny sabata iny fa zao tena anay zao tsy matiantoka ary havana malala tsy mampahantra ny tandrina sabata hoe maty andro anankiray dia very voly tsy ry havana malala tsy marina zany fa mihoatra lavitra noho izany ny fitahian'Andriamanitra ao ambadika izany fitandremana ny didin'izany alleloia mba ahery ianareo izy ten'Andriamanitra ny sabata zany dia fahatsiarovan'Andriamanitra ny famoronana zay nataony fa manakaraka zany Deutéronomia ange tsika hijery Deutéronomia toko fahadimy Deutéronomia toko fahadimy andiny fahadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoy ten'Andriamanitra Deutéronomia toko fahadimy andiny fahadimy amby folo ary tsarovy fa andevy tany amin'ny tany Egypta ianao ka tanana mahery sandrina indritra no hitondrany Jehovah-Andriamanitra anao nivoaka avy tany zany nadidiny Jehovah-Andriamanitra anao hitandra ny andro sabata zany hoe fahatsiarovana ny namoahana ihany koa ny olona tena natsiaro ihany koa fa navoaka avy tany amin'ny tany fanandevozana raha pisy koa zany tsika
tsy atsaro Jesosy nataon'Andriamanitra ihany fa atsiaro koa tsika hoe taiza moa za taloha. Halleloia, amen. Taiza moa za taloha, nanahoana moa ty fiainako ty taloha. Raha ny fiainako manokana tsy mahatevonina ingeravana ny fiainako. Araka ny tegna hoe fa intemineka ny taperina izy ty fa tsy nety tapitra. Ay mbola nisy nilany Jehovah. Halleloia. Exode zao toko faraika amin'ny telopolo andininy fa 9 sy 17. Aminaran'i Jesosy. Exode toko faraika amin'ny telopolo andininy fa 9. Dia hotandreman'ny zanak'Israely ny sabata akatoavany azy hatramin'ny taranany faramandimby dia fanekena mandrakizay zany. Ho famantarana amiko sy ny zanak'Israely mandrakizay zany fa tamin'ny enemana nanaovan'i Jehovah ny tany sy ny lanitra ary tamin'ny andro fafito dia nisahatra izy ka niala sasatra. Halleloia. Miala sasatra. Miala sasatra ianao. Halleloia. Tena miala sasatra ianao ry havana malala. Ary ty andro ity ny tena hoe amezan'Andriamanitra zany tena raha androany ianao tsy asa, tsy tady vola. Tena hoy izy ianao hipetraka hitsahatra hiterin'Andriamanitra fotsiny a. Halleloia. Meny Jehovah malalaka mihitsy ianao dany maty. Zay kely tena hoe meko malalaka zany na dia matory ary izy. Zany na dia tsy mandeha miasa ianao ho hitanao hoe nge ifankahita tsika amin'ny herinandro. Raha nandrany hoe tandrona sabata amin'ity androany ity dia ifankahita tsika perte ohatrinony ianao tao anatin'izay andro sabotsy na ny sabata izay tsy nesanao zay. Azay io tsy nahita perte zay hatramin'izay. Eo amin'ny 20 taona latsaka kely io zany mitandremanay andro sabata. Mbola tsy nisy tambreo na dia iray aza. Fa tiantoka ry havana. Ny tena marina taorina nahafantaranay an'izy io ka tsy nitandrina an'izy io nisy ny fatiantoka raha tsy natao, raha tsy nitandremana. Ary ny sabata tsy hoe tamin'ny hoe zany efa testamenta taloha zany fa tsy ry havana. Tamin'ny testamenta vaovao Jesosy koa nitandrina sabata. Halleluia. Jesosy koa mitandrina sabata. Halleluia. Karaha kristianina ianao dia tokony mitandrina sabata ihany koa ianao. Marika toko faharoa andininy fa 17. Ho ny tenin'Andriamanitra hoy Jesosy hoe ary hoy izy taminy ny sabata no natao an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka dia tompon'ny sabata aza ny zanak'olona. Ny sabata natao an'ny olona fa tsy ny olona no natao amin'ny sabata. Zany hoe io sabata io masoa anao io. Tsy ianao no masoa sabata. Zany hoe fitandreman'ny olona andro sabata zany tsy hoe masoa an'Andriamanitra tsy zay le izy. Fa masoa natao anao io, masoa anao io, masoa atsika io. Tsara ngeravana romantika netsaka hoe isaky ny 7 taona Jehovah Andriamanitra dia mitsahatra tsy avela teneny zanak'Israely aza mambolona rehefa sabata. Satria nandeha ny tany aza mila fitsaharana. Dia rehefa avy eo rehefa tsy ambolena herintaona ny tany dia mamokatra beverina mamokatra ohatran'ny tamin'ny voalohany indray zany. Satria ny tsiron'ilay tany miena. Mimena metrohan'ilay zava-maniry dia asiana maka ny herintaona izy miverina indray ny tsirony. Hitanao ny mahatonga antsika tsy mety reraky ny ady. Hitanao ny mahatonga antsika mahita tsirony amin'ity fiainana ity foana ity fiainam-panompony ity. Satria tsika mitsahatra rehefa sabata. Dia tonga ny alahady verina vaovao indray tsika. Navozina indray. Halleloia. Ary zao rehefa le reraky ny ady intsika mandritra ny enemana. Inona mbavatra mantenen'i Jesosy? Inona zavatra mantenen'i Jesosy atsika ry havana malala rehefa reraky tsika? Matotoko faraika amin'ny 20, toko faraika amin'ny 10 andininy fahavalo amin'ny 20. Makalesa ty amiko ianareo izay rehetra izay miasa fatotra sy mavitsatretana. Fizano hanome anareo fitsarana. Inona fitsarana? Sabata. Ohatry miteny zany Jesosy hoe ianareo izay miasa fatotra sy mavitsatretana. Makalesa ty amiko fa za hanome anareo sabata. Raha misy olona eto androany tena hoe tena miasa mafy sy mivesatretana izy. Mbola tsy valim-bavaka aloha no azonao raha androany. Nomenanao voalohany fitsarana. Za hanome anareo fitsarana. Ary rehefa menanareo fitsarana dia Jesosy amin'ny fiadanako kokoa nomeko anareo. Halleluia.
ny sabata koa zany tsy natokana hoe ho an'ny olona mpivavaka ihany fa natokana ho an'ny olona reraka, natokana ho an'ny olona miasa fatratra, natokana ho an'ny olona mivesatretana, natokana ho an'ny olona kivy. Halleloia. De raha ao anatin'ireo voalazy ireo ianao de mbola miteny anao ndray andramika izaho mandevazanao message amiko rapitso maraina de andevazako lien na zoom ianao amin'ny folo sasany amin'ny raika amby folo iny de miaraka mivavaka tsika anaty commencement ao hitanao inona ny ataontsika ao, tsotra zao tsy ny ataontsika ao fa mivavaka samy mitady any Jehova alefa ny hira de samy mivavaka misy antombavaka hitanao zany hoe misy vavaka torapo de namainao an'izany fotsiny aminao de torotoro fo. Halleloia. Irena zay tsika tsisy vavaka torapo raky izy. Halleloia. Andramika izao andramika izao zaho tena anao mihitsy hoe tsy mitsahatra amin'ny manetana an'izany satria zao efa tsy de misy manetana tsony zany nefa ngery avana malalaka zavatra misy groupe anankiray zao Facebook eo mahafinaritra ana le groupe io izy tsy resaka fivavahana resaka mampatsiahy le zavatra tena hoe fahatsiarovana mamy maro nareo anatin'ny groupe io izy mahafinaritra tsy hoina tsika mitsofoka hoe mahafinaritra misy fitadidiana misy fahatsiarovana misy hoe fahatsiarovana mamy fa ny sabata mihitsy koa ny tena fahatsiarovana mamy ry havana malala misy olona ngery havana efa miala amin'izany nafantatra an'izany fa niala tamin'izany de tena an'izany olo zany midira anatin'le groupe fahatsiarovana mamy ndray ianao lesahako androany fa mamy sabata io. Halleloia. Any amin'ny Hébreu maketsika maky boky ny Hébreu amaraparanantsika sady Hébreu toko faefatra nge vakitsika aminaran'i Jesosy. Hébreu toko efatra andininy fa sivy aminaran'i Jesosy manao hoe koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra fa izay niditra tamin'ny fitsarana de izy koa nitsahatra tamin'ny asa tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa izy tika azo tohiditra amin'izany fitsarana zany fa ndreo isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Halleluia. De fanentanana moa zany ny atokanao anatin'izany verset zany manao hoe ohakinao azo tohiditra amin'izany fitandrimanandro sabata izany. Mbola misy sabata fitsarana ry havana malala ho an'izy ho an'ny olon'Andriamanitra. Ny tena marina zany raha matsapa fa olon'Andriamanitra ianao matsapa fa kristianina ianao. Halleluia. De tena tokony hitandrina ny andro sabata. Mety hiteny ngamba ianao izy de maninona nefa raha tsy mitandry na de maninona zao raha tsy mitandry tsy maninona. Halleluia. Zay mivaly teny meko anao tsy maninona ianao raha tsy mitandrina sabata. Ary misy fotoana za tsy mba de tia mijery an'ireny le fampisehoana reny ahako. De taloha rehefa mandeha tamin'ny fahatandrona hoe misy mpira hony Antsamanitra andao andeha ho any daholo e. De lasa mpinamana mandeha za tsy mandeha. Zafady. Misy le hony Antsozibe de lasa mpinamana za tsy mandeha. Za mbola namandry zareo ihany ary za mbola miaina ara-dalàna ihany koa. Tsy naninona raha tsy nandeha fa ny mahasamihafa ny raha te zavatra tany tantarany olona de za tsy niaina an'ilay izy. Zay raha tsy tantara zavatra be dehibe izy fizarana fahatsapana mihitsy raha hoe nanahoana fahitanao ny sabata. Halleluia. De samy mitantara eo rehetrarehetra. Za zany tao anatin'ny vavaka tamin'ny maraina iny tena natsapa nafinaritra be za. Ohatra natsapa voakasika be zany ny voko. Ohatra natsapa zavatra mafana be anidina tamiko de naikitra nirerako de ndena de halleluia. Zany zany tao anaty vavaka tao tena hita fahitana ry havana malala. De ny zavatra hitako ohatr'izao. Halleluia. Hitanareo reny rehetrarehetra reny. Reny rehetrarehetra reny. Tsy maninona ianao raha tsy mitandrina sabata fa so fotsiny mbola te zavatra ianao. Satria fotoana famangin'Andriamanitra ny olony ny andro sabata. Manentananao ary aho hoe za tsy hoe hanampitamby anao ary za tsy hoe andohalika eo anoloanao ndao momba hitandrina sabata tsy manasa anao mpitiavana fotsiny andramika izao. Andramika izao nareo re olona rehetra resaka nanao commentaire reo tena za zany tena valibia zany tena hitandrina sabata satra zao sabata masina izao nahita zavatra zay oloreo mahatonga an'izany. Ao tsisy hoe sakafo zaraina ao tsisy hoe vola zaraina
fa misy andriamanitra kosa maneraka ny fanahiny masina misy zara ho an'ny misy tokantrano isam-batan'olona ity tokantranonay ity dia trano fitandremana sabata. Halleloia. Ny fiainanay manontolo mitsahatra rehefa sabata ary mampiadana anay zany ary zay dia manontany isan'andro isan'andro vao vita ny sabata ny sabotsy arivo dia efa manimanina sady herinandro sy dia miverina indray iny. Halleloia. Satria mamy loatra izany andro sabata izany. Tahiny tompontsika rehetrarehetra tapitra ny toriteny raha misy aminareo izy raha fahatsapana. Halleloia. Dia zao ny fotoana inona no nakasika anao, inona ny azonao lazaina sady miaraba ny vahiny no tsika misy ohatry vahiny tonga ato za moa mbola tsy nahita an'liza lilama pratisa angambany izy zay tonga soa ianao falibe zay mahita anao dia falibe zay mandray anao. Raha ohatra ianao androavo niditra teto dia tonga soa dia verena indray rapitso rehefa fa mahafinaritra sy makahiry anao androany. Ny inona moa zarisika teniko teo ny zarisika teniko teo fa adiniko sadidiko fa mety miverina azy rehefa aveo iny radio kiradio. Raha misy aminareo izy ara-fahatsapana inona nakasika anareo inona no mety azonareo ambara dia misokatra ny messenger afaka ny mizara fahatsapana ianareo tsirairay avy ry havana malala. Izy ary no iantso, izy ary manakolazaina Halleluia. Nisy aminareo ary ve izara fahatsapana? Iny fa nisy ny olona niditra voalohany izara fahatsapana dia naso izika asina sary. Halleluia. Dao izika sary ary raha efa vonina ary raha navavitsika aingonirina Rodriguez dia tao menazy avy hatrany ny fitenenana. Inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Mbola sika pasirana ny fitenenana dia manao rehefa mandefa amintsika rehetra dia arapenako koa natratran'izao sabata masina fitsarana izao. Ny zavatra tena mikasika ampian'androany dia ilay hoe Andriamanitra, Jehovahandriamanitra ny tompon'ny famoronana dia na rehefa ny tonga ny fafito ny andro sabata dia tsy hoe vereraka Andriamanitra koa na hoe miviraka fa nitsahatra mihitsy izy nandika sy nijery ireo asan'ny tanana dia ny sabata koa dia afa tena hoe natokana ho an'ny olona miasa patrasa mafifatresana ho an'ny olona kivy ho an'ny olona reraka satria Jesosy mihitsy ny tena hoe mankanefa ty ampy anareo izay miasa patrasa sy mafifatresana fa izaho anomenareo amin'ny fitsarana dia iny le hoe sabata mihitsy zany dia zava-dehibe mihitsy zany na zava-tsara mihitsy zany ny mahazava-dehibe ny fitandrematsika amin'ny andro sabata satria dia bebebe ny tombontsoa azao raisitsika ao anatin'ny sabata tena hoe mitondra fifaliana mitondra fiadanana sady fanovozan-kery ny andro sabata dia ny olona tsy mitandrina sabata ary ny tena mampiantoka ny olona hoe mitandrina ny sabata satria itsika le olona mikasy sabata zany dia tena hoe feno hery feno hery avy masina indrindrindrindra dia zava-dehibe fitandremana sabata dia mila zany tandremana tsara mihitsy ny sabata ary le izy tsy hoe natao hoe didy dia tsy maintsy fa io zany tena atao fiainana mihitsiny dia araka ny fanotanana foana hoe andramiko izao fa tsara ny sabata dia izay no nakasika pastera dia marika sitraka indrindra fa injesosy daholo. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao mba vianivina Rodriguez tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay Andriamanitra manankiray mpahasoavana ane amaly fitianao dia mitongotsitra sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana
amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mbola misy olona hafa manaraka indray izara fahatsapana hafa manaraka indray ka andaso aloha masitsika sary. Halleloia. Ka rehefa ao dia andao ary ho ampandrosotsika avy hatrany raha latojo inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana. Jesosy daotsika rehetra dia misoravetsaka pastera tamin'ny tovi-tena nampitombo indray fahalalana momba ny sabata dia sady mbola manamafy indrindra moa fa tsika fa hiditra ao anaty sabata mihitsy zao dia tena vomahay mahakasika ilay izy satria efa trandry ny rapitso atsiaro amin'izany hoe zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ilay Genesis teo tena nahakasika hoe tsy hoe vizaka Andriamanitra fa andindinika izy ny asa tanany dia mba mijery rehetrarehetra eo dia tsy ny fa mahafinaritra sady ny rapitso hoe andinika ny zavatra efa nataon'Andriamanitra dia tena mahafinaritra dia ilay hoe tamin'ilay Deutéronome teo koa ilay hoe tsarovy fa Andriamanitra namoaka anareo tamin'ny mpisandriny mahery namoaka fotao Ezipta dia hoe atsiaro ny famonjen'Andriamanitra ihany koa dia mahakasika ilay izy dia ilay tamin'ny Hébreu teo koa nahakasika hoe ny olona matsy misy miteny ny sasany hoe efa tapitra tamin'ny testamenta taloha ny sabata fa nefa soasoa koa raha mbola tsy niteny andreo fa dia mbola misy foana ny fitsarana dia mazoto miditra amin'ny fitsarana. Halleloia. Dia tena azoto hiditra amin'ny fitsarana dia tainy Jesosy taontsika rehetra. Halleloia. Mankasitraka indrindranao raha latojo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha latojo. Halleloia. Vitra olona hafa manaraka indray ary tsika raha ohatra indray ary efa ao indray raha nampavitsika marina tiana dia tonga dia mitsika zay hatrany ny fitenenana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana. Eo makasitraka pastera tamin'ny torite ny tena nanamarika an'andro azy zany dia hoe ohatrany hoe fifandraisany tamin'ny Jesosy hoe satria ohatra ny eritrereto foana Jesosy miasa foana izy rehefa sabata izy ny sisa dia Jesosy zany miasa amin'ny sabata fa itsika ilay antsoiny hoe mankanesa tianareo izay mavesatra entana ohatra hoe fanasana mihitsy ilay Jesosy zany ilay teo manomboka teo amin'ny Jesosy dia tena tsapa be mihitsy zany ilay tombotsoa ara-panahy ho an'ireo reraka sy mavesatra entana mba azony fifandraisana landala amin'Andriamanitra azona tombotsoa rehetrarehetra amin'Andriamanitra tsy ny zavatra ohatrany hoe tsy dia ohatrany misy fifandraisana amin'ilay zavatra hoe landaty satria efa tany amin'ny testamenta taloha sanatria zany fa zavatra tena hoe azahoana tombotsoa ara-tsaina ara-panahy fanasana Jesosy fa atsika mihitsy koa ilay izy dia faharoa nanamarika anazy zany tenin'ny pastera hoe ny sabata dia fitsarana masina hozy izy pastera nandeha indray mandeha fotsiny pastera ny tena nefa tsy voatokadisy azaka zany dia efa ohatrany hoe hatrao voalohany zany io no napetraka Andriamanitra andiniana ny zavatra rehetrarehetra vitantsika avy amin'Andriamanitra andiniantsika ohatrany hoe tsy ho an'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy ihany koa io atsarovantsika ny zavatra ratsy nahazo antsika kanefa rehefa tafiditra amin'ny sabata dia zavatra tsara ny azontsika tao aorian'izay dia ohatrany hoe fanatsarovana ny fijaliana sy ny jaly rehetrarehetra ny ainantsika taloha fandevozana ny ainantsika taloha dia fahafana satria ny ainany sabata dia ao sabata olontsika rehetrarehetra dia tainy tompo daholo mankasitraka pastera tainy tompo. Halleloia. Mankasitraka indrindranao raha navavy marina tiana tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be zay. Andriamanitra manankiream-pahasoavana ny amaly fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Zao ary no teneniko anao mekosoahinao androany hira anankiroa no azontsika atao amaranantsika ny fotoana. Inona ny tianareo? Tsara tsara ny sabata sa hoe sabata dox samy hira fataontsika eto zany reo ihany tsy nahita ankoatrany mifanaraka amin'ny toriteny dia izy amindreo ary ny tianareo atao ao mba asina safidy vetivety kely raha mba tsy manahirana anareo raha misy anankitelo izay miteny eo fotsiny
de raha telo tonga de ray na roa sy ray a de zay roa zay telo voalohany valiteny tonga voalohany zany a no raisina de zay maharesy am'ireo a roa sy ray zany tsy maintsy efarany io na telo sy zero a fa tsy tombona ray sy ray mihitsy de zay no ataotsika tinira voalohany ohatr'izao feoany Sabata ilay andro zany ka tsara tena tsara zay ny anankiray a ny faharoa indray a de ty ao ariza am'ireo ary ny tianareo izy roa alasa be fotoana vo izy roa tsara ny sabata ozy someva tsara ny sabata ozy lina sabata doky sa ozy totso tsara ny sabata zany a no ataotsika satria io ny anisy ny fidy anankiroa voalohany araky rehefa mifanarahana teo mino finaritra daholo ary a de vavaka ho an'ny firenentsika ao aorianan'izy io zay tahiny tompo a de boan'ny sabatsika menakavy aizy dolo malala seheno aiza ry Madagasikara rehetrarehetra am'zany izy zany halleloia loty alay mivady ry lanavavy pao Madagasikara rehetrarehetra nafinaritra be fiarahantsika atao tamin'izany fotoa zany aiza daholo tsika rehetra
Alleluia. Sotranao Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany ny amin'ny fitantananao ny fiainanay tamin'ny tian'io ty dia totoza soamantsara teto indray ny fandarana ary efa totoza teto ny fandarana Jesosy dia voatory teto koa ny fahamarinanao ary ianao nomenay voninahitra ianao ny anoranay ny haja sy ny saotra sy ny tera hatramin'izay ka mandrakizay eny Jesosy malalo ta io zany teny zany mba hitsaroka tena anatin'ny fony tsiraray avy ary dia tena hoe amoa avy zato eny arivotry manam-pataperana Jesosy azavelanao adilonay zany lesona tsara be zany androany azavelanao miala tena anatinay fitiavana mitandrina zany andro sabata zany satria Jehovah Andriamanitra ianao aza Jehovah Andriamanitra mitandrina an'izany mitondra soana ny fitandrimana sabata misaotra anao na ny mpahafantaranao anay zany misaotra anao Jehovah mba nanomenao an'izany zay nomenao an'izao fahafahana hitandrina zany ary tena tsapanay mihitsy ny hoe fahasoavanao anay zany ary mampareny ny olona zay tsy nandray an'izany satria mirate zavatra maro ao anatin'izany andro sabata izany fa vangio kosa ny olona rehetra zay tonga teto androany nareny fahamarinana izy androany dia fanahinao masina ny ampatsiazy an'izany zay tsy afaka ny ampatsiazy an'izany isan'andro fa ny fanahinao masina na dia anatin'ny toromasony lalina azy dia ianao any Jehovah Andriamanitra ampatsiazy izany fahasoavana izany misaotra ny amin'ny teninao dia voninahitra anao hatramin'izay ka ho mandrakizay dia raha laza saotra sy voninahitra anao misy saotra Jesosy mivavaka koa zay ho an'ity androany ity ho an'ny firenenay dia Madagasikara Jesosy malalo ta io Madagasikara mba tena hoe hotahinao amin'ny lafiny rehetra mba tena hisy fifohazam-panahy marina tokoa aroarovanao amin'ny asany maizina rehetra Jesosy ta io Madagasikara ta io ny arenan'ny taninay mba hisitrahan'ny vahoaka ao anatiny ao mefa indrena ny mpitondra feno hitahotra anao mba hitsindro ny vahoaka malagasy ary vahoaka malagasy dia hiala amin'ny fanompo-tsampy hiala amin'ny ratsy fanao fa hitodika tanteraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra misaotra Jesosy malalo midera ny ajo ny saotra sy ny voninahitra dia hanao hatramin'izay dia mandrakizay halleluia amen dia tahintokitsika rehetrarehetra ary fa dia irino anaovantsika velomanatsika tsiray avy dia raha fitizaytsika aloana manomboka amin'ny 7 maraina dia fa miaraka amin'ny rahalahy Jonathan sy rahalahy Jokotsika commencement akira fampihinany toroteny dia manomboka amin'ny 10 maraintsika miaraka anatin'ny Zoom manao commencement anatin'ny sabata dia amorona sasany live amin'ny fiderana na fiankopana sy ny toroteny ihany koa sa mita iny toko daholo bonne sabata daholo dia bonne soirée tahiny toko daholo sa mita iny Andriamanitra alleluia amen sotanao anatin'ny farany Amico Fidelana, amico Doxa, si ora con la cara, mi ora con la voce, mi Jehovah.